Ty zany le atao hoe projet manitatra faharoa. Izy ity zany a projet nahazo famatsiam-bola avy amin'ny COMESA avy amin'ny Union Européenne ao anatin'le famatsiam-bola ho an'ny tany asa Afrique, Caraïbes, Pacifique ka mikasika ny Alliance globale sur le changement climatique. Zany hoe fiovaovan'ny toetrandro zany tena basen'izy io. Commune fito ambin'ny folo eto Vakinankaratra no mikasika izy io ka ny folo amin'ireo any faritra andrefana district Mandoto, Betafo ary ny ambony aty ambony zany hoe eo anelanelana Tsirabe sy ka hatrany Ambatolampy. Dia izy io zany araka ny fantatrareo dia nitatra be mihitsy ny fambolena vary tanety noho ny fikarohana izay natao nahatra teo Vakinankaratra, ny fikarohana nataon'ny Fofifa miaraka amin'ny Zirady, ny SD. Kanefa ny zavatra misy dia zao le olona dia manao an'io amin'ny fomba alainy fotsiny le karazam-bary dia ambolena eo fomba anaovany azy mipotika tanteraka ny tany dia ny ataon'le dia amin'le orana miovaova be mahery setra io zany dia mitombo be le tany-konrika dia miratsy ny tany dia lozany avy eo nefa ny mponina tena mitombo be lehibe mihitsy ny faritra ity. Zay zany no anisan'ny antony nanaovana an'ity mba ampiarana le teknika izay ampiariny amin'izao tontolo zao dia fomba fambolena maharitra. Dia tsy nitatsaha fotsiny no fanakisekoly dia ampianarina ny teknika vaovao izay mba tsinjovana ny taranaka ny fandimby zany zay ngamba no azonazana azy amin'ny teny tsotsotra. Ny teknika zany da tenena amin'ny teny tsotra dia hitazay koa ny fahavoarantsika tsisy zany le hoe ty famboleka-kazo, ty fambolena tanety, ty fiompiana fa miaraka ao daholo le teknika rehetrarehetra dia araka le fanazavana teo misy famboleka-kazo be dia be eo misy volo-rakitra zany hoe mila mirakitra foana ny tany rehefa maniry, misy le fefy velona amin'ny fomba fambolena dia misy indrindra araka ny exposé nandeha teo fampidirana karazana voly natao hoe légumineuse manatsara ny tany sady miaro amin'ny bibikely. Dia misy koa ny fanatsarana ny famokarana zezika zezim-pahitra zany mba hialana tsikelikely amin'ny fampiasana zezika chimique. Zay ngamba ny teknika filaza amin'izay moa dia hoe agroécologie ny fitambaran'izy rehetra fa ao anatin'izay le hoe agriculture climato intelligente. Misy tatsaha zany ho fanina mahay tsara an'le teknika eo amin'ny 50 nisany efa ary manana inona mety izy teo tany izy eo izay ananany eo efa eo anelan'ny 5 hectare amin'ny 1 hectare eo ny taniny anaovana le teknika dia mandeha tsara le teknika ao aminy dia izy manana fahaizana mpianatra izy indray mampianatra mena bisikileta izy esany ny tatsaha manodidina azy. Zay zany le teknika dia ny teknicien zany mpanatsotra ny asany fotsiny sady mpapiofatra. Zay le fito nisan'ny teknicien matonga zany izy dia manazo manitatra dia fomba fa tsara satria firenena maromaro ny ndraiky atany COMESA teo dimy ihany zay ny nahazo afa-poa zany le izy lehibe kokoa zany le manitatra ainy dia misy nanontany moa taloha efa tsy voavaly maninona tsy nitohizy amin'ny tany atsimo atsinany izay nisy tamin'ny manitatra ainy. Tena antony moa zany resaka hoe efficacité d'intervention sy niarana tamin'ny zareo koa satria rehefa nanao supervision sy audit ry zareo dia tsy dia tonga tany firy izy dia lasa sur base te fotsiny jugeny azy dia miconcentré neto izy satria le montant kely dia kely.